Anisany aindehibe ny firenena ny resaka fitaterana ka tsy azo ekena intsony ny gabraraka sy ny alatra madinidinika ary ny alatra bevava. Ho kosa ny minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriana Valona Ramanambola Herzou nandritra ny fifamindram-pitantanana teo aminy sy ny minisitra teo aloha raha Harrison Juste tsy andeferana intsony ho an'ireo izay zatra lalan-dririnina fa izay tratra manao izany dia izy sy ny fitsarana no mifampiresaka. Anarina ny ministera ny tanjona araka ny vina napetraky ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavaozana ka tsy afaka iaro izay manao tsy mety ny tenany raha ny nambarany hatrany. Ny angatahako amintsika kosa dia izao. Monsieur le ministre choc. Tsy maintsy hisy discipline napetraka. Fanarahana discipline tsy midika akory fa hoe olona tsy azo ifampiresahana. Tena misokatra araka ny teneny. Fa za kosa dia tsy anaiky ny gabraraka. Napetraka tsara izay. Tsy anaiky ny gabraraka. Tsy anaiky ny alatra majinijinika sy ny alatra bevava. Fanavaozana ny Repoblika izao. Zavatra taratany izay tratra ao anatin'izany izy sy ny fitsarana no fampitantarana zavatra nataony. Fa manomboka ny masina androany dia apetraka tsara izay. Tsy manaiky an'izay gabraraka izay ary tsy manaiky ny alatra izay mety ao ambadika. Mazava misy napetraky ny filohan'ny fanavaozana sy ny Prime Ministre tamiko dia ny narina an'ity ministera ity. Dia arak'izay teneniko teo izay zany raha ohatra ka zatra ny lalan-dririnina ianao dia efa azo antoka fa mifitsarana no hitaty anao. Apetraka tsara izay, tsy fanometsitsika. Tsy hitondra fanarenana ho an'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fotsiny ihany no atao ho ny minisitra vaovao fa hitondra filaminana ara-tsosialy ho an'ny mpiasa ihany koa ka malalaka ho an'ny rehetra arak'izany ny varavarana ho ny minisitra hatrany. Tanjona dia mba anatratrarana ny PGE ny fanjakana sy ny vina ny ministera mba hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ny tanjontsika dia nisy pe sosial mipetraka atao nivon'ity ministera ity. Na any amin'ireo organisme arakase rehetra izany na atao nivon'ny ministera central. Ny tanjontsika dia ny ahatratrarana ny PGE izay ho apetraky ny fanjakana ary koa ny vina izay ho apetraky ny ministera zany dia izay ny tanjona ho tratrarantsika mba ahafahantsika mitondra ny anjara biriky isoratra amin'ny tantaran'i Madagasikara izany hoe noho ny fandalovan'ny ministra Herzou teto dia nisy zavatra be dia be retsoretsoreto no tratratra tao anatin'ilay izy. Hitan'ny minisitra irery ihany ny fampandrosoana ny ministera fa mila fiara-miasa amin'ny mpiasa rehetra. Aoka ho izy mba tsy hisy ny amingana fa raha misy ny olana dia ilaina foana ny mifampiresaka raha ny nambarany hatrany. Midina aminareo ny SG, Dirikavy, DG rehetrarehetra, directeur isan-tsokajiny, chef de service. Mila madio sika. Aoka tsy famingapingantsika ao anatin'ilay izy. Ho antsika mpiara-miasa ohatr'izay ihany koa zany ny ohatra dia miainga avy any amin'ny faratampony ezaka anao amin'izay tsika dia anareo koa mba hatahana ny amin'izay. Nandritra ny famindram-pitantanana izay natao androany Tetsanosy moa nandritra ny famindram-pitantanana izay natao androany Tetsanosy moa dia tsy adin'ny minisitra teo aloha nitsodrano ny minisitra Herzou Andriana Valona Ramanambola avita be amin'ny asany eotra lavitra amin'ny asa efa vitany teo aloha raha ny nambara. Anao izay vita amin'ny fanatetarahana ny asan'ny politika napetraka ny fitondram-panjakana ny ministry mimponina sy ny firaisan-kina vaovao Rakotonaina Voanginirina Katia atao laharam-pahamehana manokana ny fijerevana ny fanarenana ny fiainan'ny mponina ao Toamasina izay vomafy tao aoriana ny Rivodozaka Kenzany isan'ireo tena kianja tany Toamasina mantsy ny ministra ka nahita ny tena zava-misy sy ny ainan'ireo mponina izay mila fanampiana. Ankoatra izay nefa dia ho jerena ihany koa ireo kere any atsimo izay efa manao antsovonjy amin'izao fotoana izao raha ny nambarany. Momba ny Toamasina manokana aloha dia efa iarahantsika malala ny tenak'izao moa anisany sur terrain tena tamatavy tamin'ny fotoana niaraka amin'ny mpiara-miasa dia
dia fitohizan'ny asa aloha zany lehibe indrindra anampiana andreo entité maro samihafa izay azo ifandraisan-tanana satria tena lara-piamena tokoa ny any Toamasina rehefa nidina tena fotony izay dia hijery an'izay zany ministera manomboka izao satria tena lara-pamena tokoa ny Toamasina miaraka amin'ireo kery any atsimo izay tena tsapa hoe efa manomboka efa iny koa tsy misakafo zareo amin'izao dia ho jereny malaky izay. Eto Antananarivo kosa dia atao vaindondra rano fijerevana ireo olona marefo ara-pivelomana izay mila fanohanana manokana amin'ny fitondram-panjakana ary ahazo anjara ihany koa ireo be antitra isan'izany koa ireo manana fahasembanana izay manana traikefa sy afaka miasa ary omena tantsorika amin'ny fanomezana asa raha ny fanazavany. Dia tsy adino koa ny eto Antananarivo satria efa hitako fa maro ny olona sahirana mandeha eny ianao misy katakami maro ohatrany maro ny olona mandehandeha tsy misakafo mangataka zany dia ho jerena manokana koa zany reny olona marefo reny izay ny tena lara-pamena dia tsy adino ny any amin'ny faritra rehetra izay raha miasa amin'ny tompony andraikitra isa-faritra afaka mifandray tanana aminay. Dia antitra efa jerena manokana fa nijerena foana moa be antitra fa mbola anao misimisy kokoa zahay amin'ny be antitra manokana satria izy ireny tsy afaka miasa fa dia hoe fanampiana natao aminy jerevana loisir ireny satria mbola ohatrintsika koa ireny manana ny zavatra tiany atao dia jerevana manokana zany ny fari-piainany tsirairay aby ny be antitra fa manoloana andreo kosa izay ataontsika hoe manana fahasembanana dia tsy adino ireo satria amin'ireo rehefa tena nanao sur terrain koa ny tenanay dia mahita fa manana potentialité koa zareo afaka miasa misy mahay mandrara misy efa hitantsika fa tena manana fahaizana izy dia zahana zany anosehana an'izy ireo koa anomezana asan'izy ireo ampiana amin'izay tokony hanampiana azy izy ahafahany miaina toy ny olona rehetra. Totosa androany moa ny famindram-pitantanana teo amin'ny minisitry ny mponina sy ny firaisan-kina teo aloha sy ny minisitra vaovao Ramatoa Rakotoniaina Voangonirina Katia. Nakasitraka manokana ny ezaka izay natao ministry ny asa fampananana asa ary ny asa-panjakana teo aloha Ramatoa Florence Watsina Betty Leon, ny ministra vaovao Denis Franconio Mac. Nandritra ny famindram-pahefana izay nataony androany hotohizana ny ezaka izay efa natao honambarany ary tsy anankorontana ny efa milamina ny tenany. Sy laza vary lambo masony vary ny tena fa maro zay efa nitanytany saina teo zay ankoatra ny hita maso hita soratra dia voarakitra ato anatin'ny atotan-kevitra ty. Raha jerena ny feptona ny sahananao an'ity ministera ty dia gaga sy talanja no tegna fa vehivavy managnerito. Hita ny ezaka izay nataonao tamin'ity ministera izay nitatanao teo aloha ity. Ka ny azo lazaina dia ny fisaorana sy ny fankasitrahana ary fankatelemana. Nanamponanao eny fa masakasaka eo satria sy fanombohana zao fa fanohizana. Ka natanao maly ny toizako androany hitombasan'ny apiso. Lava mikoragnatsika mianaday teo tadidy tsy vesivesiny matikisa. Nanefa vononana amin'ny andraikitra izay napetraky ny filohan'ny fanavozana sy ireo mpanolontsaina avy eo anivon'ny fanavozana ny ministra vaovao Andriamatoa Denis Franconio Mac ary nametoky ny filohan'ny fanavozana sy ireo mpiara-miasa aminy fanao izay ezaka rehetra mba hampandroso ny ministera ary hamalina ihany koa ny etaeta ny vahoaka malagasy dia ny fitakiana fanavozana. Tsy ho hay ny tsy hanamafy ny fisaorana sy ny fankasitrahana ary fankatelemana an'Andriamatoa filohan'ny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo mpanolontsaina avo efatra mirahalahy miara-mitondra aminy ary Andriamatoa premier ministre izay nametraka an'izay fitopisana. Ka ny androany moa zany ho fandraisana ny fahefana amin'ny alalan'ny famindram-pahefana izay niarahantsika nanatrika teo ka dia ny azo lazaina dia ny fanomezan-toky sy fanomezana antoka ary ny fanehoana ny fahavononana anatanteraka amin'ny asakany sy amita amin'ny andavany izay andraikitra ho fanatsarana ny
ministera izay tantanana amin'ny ao anatin'ny fanavozana izay matomatisan'ny firenena ankehitriny. Mariana Mofandroano tonga teto an-tanindrazana ny ministra vaovao Denis Franco Niomack ary avy hatrany hidenandray ny tontosandroany tetsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nosy ny famindram-pitantanana teo ministra teo aloha Ramatoa Dokotera Antriniana Elise Karina sy ny ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao Ramatoa Rajonarson Sendra Nirina. Nisongadina nandritry ny fandraisam-pitenenana izay noentin'ny ministra vaovao moa ny fahavonona ny ady amin'ny kolikoly. Ionko ny fampandrosoana ny fanabeazana ary anoho ny asa izay efa natomboka. Anisan'izany ny fanohizana ny protocole d'accord. Io ihany koa ny fitazomana ny kalitaon'ny fampianarana, ny fanatsarana ny fiainan'ny mpampianatra ary fanohanana ny mpianatra. Nambara ny Ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao fa isokatra amin'ny rehetra ny tenany amin'izay fiara-miasa izay ary nanome hafatra ho an'ireo mpiara-miasa aminy mba tsy havinavana fa hifandray amin'ny olona rehetra. Araka ny toromarika ny Andriamatoa Filoha ny fanavaozana dia laharam-pahamehana ho antsika. Voalohany indrindra ny ady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra ny kolikoly io ary araka ny voalazany tsy ho andeferana izay tratran'izany. Ezahantsika ny hampanjakany mangarahara, ny fahitsina ary ny fitantanana madio mba hanamafisana ny fitokisan'ny vahoaka sy ahazoana vokatra maharitra ho an'ny firenena indrindra amin'izao fanavaozana izao. Ny tenako dia tsy hanao volo manorandrana fa loloavoka tapololoha mahaso ny fanabeazana noho izany tsy miala amin'ilay protocole d'accord tsika. Arametana ny fanantanterahana izany ampamendriana tanteraka nefa nanaovana an'izay. Maria namofa efa nisetra teo amin'ny tontolon'ny fampianarana ary mahalala tsara ny tontolon'ny fanabeazana Ramatoa ministra vaovao Rajonarson Sendra Nirina nandritra ny lahateny izay nataony. Sarotiny tokoa amin'ny fomba fiasa amin'ny mampanabe, tena moa ilay olona mpanabe efa nandrenakire. Raha ny tantarako manokana dia tany Tsaratanana, Breville na Tsaratanana no nampianatra voaloha, ezaka izany mandeha tômôbila Biancroma nitaizakely mamakivaky ny lalany Ambatondrazaka sy ny Vodiala sy ny rehetrarehetra mbola tsy vita tamin'izany fotoana dia tena nanahirana. Dia avy eo moa tena lasa proviseur, dia avy eo nianakavy administration dia katrakatra nampitokatoko fahalalana tena dia tonga amin'izao toerana izao koa isaorana an'Andriamanitra izany rehetra izany. Ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena manokana laharam-pahamehana ho antsika ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana, ny fanatsarana ny tontolon'ny asa ho an'ny mpiasa sy ny mpampianatra, ny fikarakarana ny mpianatra ho an'ny firenena ary ny fiara-masakaiky amin'ny ray aman-dreny izay mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny fanabeazana. Ny fanabeazana ny fototra ny fampandrosoana ka hiara-iasa sika ministera, mpampianatra, mpiasa, mpianatra ary ray aman-dreny mba hanangana taranaka vanina sy firenena mandroso. Hafaliana moa no nandraisany ireto mpiasa ministera ireto any Ramatoa ministra vaovao. Fenipoka tanteraka ihany koa ny efitrano izay nanaovana ny famindram-pitantanana.